Hoy aho anakapo, aoka ianao mba ho zahako toetra amin'ny fifaliana ka hahita ny atao hoe fahafinaretana, kanjo indro, zava-poana koa izany. Hoy aho momba ny fiomehezana, adalàna izany, ary momba ny fifaliana, efa inona izany? Nisaina tao am-poko, hamalifaly ny tenako, tamin'ity vay aho. Nefa nini mbola hitondra izany amin'ny fahendrena ihany aho. Nisaina hitana ny adalàna koa aho, mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona, ka tokony ataony ety ambanin'ny lanitra amin'ny andro fidianana. Nanao asa lehibe aho, nanangana trano maro, nanao tanim-boloboka, nanao zaridaina sy sa mahafinaritra aho, dia namboly hazo fihinam-boa samihafa karazana tao. Nanao kamory aho, hanondrahana ny zanak'azo ao amin'ny tany famboleko azo. Nahazo mpanompo lahy sy mpanompo vavy maro aho, mba amin'ireo zanany teraka tato an-trano. Nanana omby sy ondry aman'osy betsaka koa aho, mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niary volafotsy sy volamena koa aho, rakitra sarobidy izay fananan'ny mpanjaka sy izay avy amin'ny fari-piadidiana samihafa. Nahazo mpihira lahy sy vavy maro aho, mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona, dia vady sy vady tsin-drano betsaka. Efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema aho, nefa ny fahendreko dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny rian'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy. Tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko. Ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho, nanjinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indreo zava-poana sy sambon-drivotra avokoa izany rehetra izany, fa tsy nisy nahasoa tetỳ ambany masoandro. Ary nitodika aho hijery ny fahendrena sy ny fahaverezan-tsaina ary ny fahadalàna. Fa inona no ataon'ny olona izay andibin'ny mpanjaka? Izay efa natao hatramin'ny ela ihany. Ary hitako fa ny fahendrena dia tsara noho ny fahadalàna, toy ny hatsaran'ny mazava noho ny maizina. Ny mason'ny endry dia eo an-dohany, fa ny adala kosa dia mandeha ao amin'ny maizina. Nefa izao dia mahita fa mitovy ihany ny manjoa azy roa-tonta. Dia hoy aho anakapo, mitovy amin'ny manjoa ny adala ihany ny manjoa ahy, koa nahoana ary aho no nanana tombom-pahendrena? Dia hoy aho anakapo, izany koa dia zava-poana. Fa samy tsy mamela fahatsiarovana mandrakizay, na ny endry na ny adala. Fa raha vao mandroso ny fotoana dia samy adino izy rehetra. Ary indrisy samy ho faty na ny adala na ny endry. Dia tonga alako ny miaina satria heveriko fa ratsy ny asa atao ety ambany masoandro, ary zava-poana sy sambon-drivotra avokoa ny zavadrehetra. Eny, alako ny fisasarako rehetra izay nisasarako tetỳ ambany masoandro, izay avelako ho an'izay olona andimby ahy. Ary iza no mahalala, na ho endry izy na ho adala? Nefa izy no ho tompon'izay rehetra nisasarako sy nataoko tamin'ny fahendreko tetỳ ambany masoandro. Izany koa dia zava-poana. Tonga namoy fo aho ny amin'ny fisasarana rehetra izay nisasarako tetỳ ambany masoandro.
Fa nisy olona izay nisasatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahakingana. Nefa ny olona izay tsy nisasatra tamin'izany akory no tsy maintsy hamelany azy ho lovany. Izany koa dia zava-pona sy fatiantoka lehibe. Fa inona no azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy amin'ny ezaky ny fony izay nisahirana ny etỳ ambany masoandro? Satria ny androny rehetra dia fanantenana avokoa ary ny fisasarana dia fahasorisorenana. Eny, na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony. Izany koa dia zava-pona. Tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny manao izay ampahafinaritra ny tenany amin'izay nisasarany. Izany koa dia hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra. Fa iza no mihinam-be ary iza no manara-po mihoatra noho izao? Ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Fa ny mpanota kosa dia ampiasainy hanangona sy hamory mba hisy omeny ho an'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Izany koa dia zava-pona sy sambodrivotra avokoa.